fa ny sport individuel toy ny golf ohatrany dia afaka ampisehoantsika malagasy indrindra ny talenta ary zay no tsy nisalasalako fa nare hoe betsaka ny efa nisy ny encadrement natao an'ny ianareo zay lavolaza moa kadi nefa naty zany dia na dia hoe kilalaon'ny sokajin'olona manan-katao ny golf dia hitatsika fa misy sokajin'olona hafa zay manana ny talenta ihany koa tokony matosika ary tokony mampiana ao anatin'izany filalaovana golf zany ka zay indrindra no natonga ny tenako androany raha naingy nareo no fifaninanana ny Nosy Maurice tsy salasala hoe no fangatahana nataon'ny fédération manapiny an'reto mpilalao-tsika reto izany tsy matoky fa afaka mampiseho ny talenta ary hitondra vokatra tsara ary indrindra hitondra ny faneva-pirenena nareo amin'izany lalao zany mba ampisehoana hoe manana ny talenta ary manana ny fahaizany ny malagasy eo amin'izany filalaovana golf zany koa mitsondrano anareo vita aleo alasana ary hitondra amboara. Momba ilay kianja manara-penitra ho an'ny golf aorina iny Ankatso dia nilaza ny filoha Andry Rajoelina androany fa efa mandeha ny laminasa momba izany amin'izao fotoana izao. Taorian'izay tonga nandray nitsotra ny ray aman-dreny teto amin'ny lapan'Amboditsitrotra ihany koa ireo mpilalao tsipika nety be mandrafitra ny ekipa-pirenena malagasy hiatrika ny master sy ny fiadiana izay ho tompon-daka eran-tany amin'izany lalao ara-panatanjahantena izany izay atao any Marseille. Mimiza eo ny filoha fa tsy hitsangamenatra isika ary hibata fandresena nareo. Mankahirana ohatrany ny tenako amin'izao ezaka vitanareo zao ary mbola vonona ny anaty anareo amin'nydinga narehetra zay ataonareo amin'izany hoe fitazomana matompotaika ny Madagasikara zany ka koa raha naingy nareo zao any ivelany iady ny tokony maka ihany koa dia zany fa tsy tsangamenatra atratsika fa anisan'ny reharehan'ny malagasy mihitsy ny eo amin'ny taranja tsipika nety be afaka mivolaza hoe manana maizazy zany ekipa nasionaly na ekipa malagasy zany dia mitsodrano anareo aleo alasana ary ahibata ny fandresena hatrany any ianareo dia misy fanampiana omena ny nareo izay solitena Ny fahafitony volana Oktobra no anaovana ny famaranana izany lalao iraisam-pirenena lehibe andraisan'ireto mpilalao tsipika nety be ireto anjara izany.